Le zavatra noseho sabotsy alina zareo nandeha namonjy fety-tany. De nanomboka alahady maraina no fanina aloha izy ny etombohany. Fanina izy roa, samy fanina. De avy eo nandoha foana. De rehefa nandoha foana zareo de niezaka misotro rano manarona an'le zavatra very zany. De tsy nety stable mihitsy anefa tsy nety stable mihitsy anefa ny etahan'zareo fa vao maika ny empireny eo. De tonga de nentina tao amin'ny HRS de tao amin'ny réanimation de ny zavatra nitarainany taminay nanomboka teo manomboka foloa ny masony. De ny vavany manomboka miraikitra tsy miresaka tsara ohatratsika zany zany izy fa ohatrandre mibata be reny. De ny ao tsy teny hoe malaza fa ny ametindresaka amin'izao fotoana izao dia ilay reto fahafatesany reto zaza maro sy olona maro toy n'ilay resaka fahampozonana sakafo izy ity tamin'ilay fanasana. Petraka zany fanontaniana amin'izao fotoana izao hoe intoxication ve ilay izy sa empoisonnement, samy manao spéculation moa ny olona, za tsy hiditra amin'izay mety ho antony. Fa araka nefa voalazako foana eto amin'ity pejy RGL ity dia niezaka foana zahay mijery ny problème de fond rehefa misy fait divers. Marina misy ny tenin'ilay rahalahy anankiray zay hoe tsy fait divers fotsiny reny ka hanamaivana an'izy ny olona hoe zavatra mety iseho loza mety hitranga. Tsia karazana fampionona tsaina ho am'le hoe zavatra mety hitranga fa misy zavatra azo ialana tsara ohatra n'le hoe de atao ahoana fa zay ny lahatra, zay ny sitrapon'Andriamanitra. Tsia tompoko, tsy misy sitrapon'Andriamanitra hahafaty olona zany na dia ao anatin'ny fiainan'ny olombelona ary ny fahafatesana. Pas comme ça, pas de cette manière-là. Dia raisiko le izy hoe empoisonnement sa intoxication. Ny problème de fond na resaka hoe intoxication alimentaire dia natadidy raha tsy diso aho nisy mesure noraisinareo fanjakana tamin'ny lazainy hoe tratran'ny intoxication alimentaire ny filoham-pirenena. Tamin'izay aza mialatsiny tsy hoe kory hoe manao fampitana fa mbola tsisy dikany par rapport an'izao fahafatesan'olona maro izao. Donc ny ain'ny olona rehetra dia mitovy ny valeurany fa tsy misy hoe ain'olona ambony na ambany. Dikan'izay zany dia ny mesure zay tokony ho raisina suite n'izao fahafatesana raha sanatrika intoxication alimentaire dia tsy resaka fanasaziana hoe iza no meloka dia iza no saziana. Sao mantsy lasa hivadika bouc émissaire fotsiny dia iza ny olona moins dangereux azo ampitondrana ny zavatra. Fa ny problème de fond dia hoe ny resaka tsy voindray mandeha tsy indro nisy ny problème na resaka intoxication alimentaire eo amintsika. Satria ny tompona andraikitra amin'ny fanomezana alalana amin'ireny fanaovana sakafo amina fety particulier reny dia tokony ho masika lavitra mihitsy mihoatra noho ny any amin'ireny toerana ataontsika hoe efa professionnel reny. Zany hoe tsy fantatra hoe service inona no manome alalana na agrément na fanomezana alalana reny olona manao fety particulier. Tsy fantatra hoe fa misy lalàna ve fa misy fitsipika misy décret ve mipetraka amin'izany. Raha izay faharoa toy ny reny manao fety reny manao spectacle ka na dia efa manao déclaration any amin'ny commune azy hoe hanao spectacle reny anina zay dia asiana fitomboka ny affiche dia mbola misy mpiasan'ny commune manao descente inopinée any amin'ilay toerana spectacle ary zany hoe manara-dalàna ve sa tsy manara-dalàna le olona nangataka autorisation taty aminay amin'ny fety io. Tiara sakafo zany hoe santé publique ary iakinan'ny aina dia tokony tsy maintsy midépêché olona manao descente sur place amina lanonana tahaka ireny satria matetika ny olona manao zavatra particulier tsy voatery hanaraka ny fenitra sy ny norme. Donc déjà préventive fa tsy miandro hoe misy olona dangy na misy olona marary mafy zay vao hoe hidina ifotony ny tompona andraikitra hijery ny zava-misy efa médecin après la mort. Donc tsy tokony misy fandroany fanoteny ny fanefantsony zao fa ny mesure aorinan'izao dia tsy sanction fotsiny
fa ny fametrahana fitsipika sy fomba amampanao. Raha ohatra ka tokony misy zany fa tsy natao noho ny tandrevaka dia mialatsiny fa co-responsable amin'ny fahafatesan'ireo olonareo zay ministera sy service tompona andraikitra any amin'io. Na dia ataontsika hoe le olona nanao sakafo peu importe zay moa mandeha resaka hoe tsisy idiran'le traiteur tsy miditra any fa ny chaîne nahatonga an'io zavatra io mitranga dia co-responsabilité daholo zany. Jereo tsara le cas tany États-Unis amin'ny Tesla. I Elon Musk manao ny ataony miaraka amin'ny Donald Trump dia ny olona manana tôbila Tesla no tagen'ny olona SS hiara-ny violence dia nametraka plainte contre ny Elon Musk ny tompon'ny fiara Tesla rehetrarehetra ary nahazo gain de cause satria ny mpiandraikitra ny zavatra io dia tokony hiatoka ny resaka sécurité le olona dia mitombona fitorin'le olona nefa tsy Elon Musk nanao an'ilay mitague an'ilay SS satria ny misy chaîne de responsabilité ao ambadika ao. Zay zavatra zay no mahatonga amin'ny teny hoe tsy mesurette tsony no ilaina aorinan'izao re tompo hoe efa tratra ny tompo na vandoza efa tratra tsy any ihany tsy antsony tsy any ihany fa aokatsika tsy hanao pompier efa main-trano vao tonga pompier na médecin après la mort. Zay ny karay raha resaka intoxication alimentaire. Donc zany tokony jerena en amont hoe iza no tsy nandray ny andraiky mitao anatin'le chaîne de responsabilité, le chaîne ty ohatra zany chaîne bicyclette dia misy maillon anankiray faible tao zany hoe maillon faillible tsy nanao ny asany dia tonga am'le hoe rehefa tsy eo ny saka dia mandiny voalavo. Fa tsy mora fotsiny ka zareo tsy manaraka an'le fendraka ka zareo tsy mety manao sakafo zany matory zareo nanao an'io dia satria tsisy contrôle tsisy suivi ary tsy misy responsable. Faharoa manarakaraka an'izay ny resaka rasanatrika empoisonnement satria fe mety hitrango zany surtout amin'ny fiarahamonina malagasy ny fialonana sy ny fankalana satria araka ny vaovao reko aloha zay tsy fahamarina tsy haiko dia ny hoe le tompony anniversaire koa lodimandry raha tsy diso aho satria dia avy eo nahazo fiara izy dia mahalasa saina ihany le izy hoe ahoana le situation bon mety hoe mijery film loatra avy aho fa misy mitike ihany fa bon peu importe ajanoko ny amin'iny fa ty za dia mitodika manokana amintsika rehetra mpikarakara ho antsika malagasy resaka lanonana io. Ny fiarahamonina malagasy efa simba mba tsy lazako hoe efa lo tena tsy misy afaka mifampatoko tsony amin'izao fotoana izao tsy misy azo antoka intsony tsy misy assurance na ny prêt-à-poire na ny mpianaka mialatsiny amin'ny lazanjany na ny mpiara-miasa moa tsy lazaina tsony mpinamana moa dia zay dikan'izay ny naïveté-tsika surtout nareo tanora hoe ka revy miaraka amin'ny bandy akama revy miaraka amin'ny fianakaviana revy miaraka amin'ny mpiara-miasa dia mba hanala azy kely. Nisy zanaka pasteur namanay tadidiko tsara verina tapiketo ny souvenir koa nahazo promotion izy dia nandeha nanao fety miaraka taminy dia maty tamin'ny empoisonnement. Verina indray le traumatisme le scénario amin'izao fotoana izao ny tiako tenenina amintsika dia izao orzalahy orakiza so dia mieritreritra ianao fa ny réussitinao dia mahafaly ny praidonakafo aminao indrindrandrindra le eritreretinao fa meilleur ami ho an'ny malagasy zay mipetraka ty ampitan-dranomasina ka mandeha ny Madagasikara université manao vacances dia mieritreritra hoe andeha hanala azy miaraka amin'ny bandy akama fa elaela tsiny ao dia ianao mieritreritra miala tsiny fa mety ozanareo ianao koa efa mandoto sainy olona tsy maninona dia andeha hiaraka ilanonana amin'ny olona ny olona efa tsy fantatra zao nisy ka namana ohatra zany nandeha izy no tany Madagasikara satria fa ela loatra ny tsy tany dia nanao fety razana no noentina nody nakaty avy eo. Za tsy miteny hoe zay le cas io fa tiako tenena aminareo hoe on ne peut plus faire confiance à quelqu'un surtout les fiara io zany hitantsika tatra hoe le fiarahamonitsika efa potika noho izany un homme averti en vaut deux. Aleo zany teny soratra masina miteny hoe tsy misy fiadanana nefa misy fiadanana toy izay teny hoe misy fiadanana ao kanjo tsy misy fiadanana. Mivoahana ny trano handehanao fety tonga ny hariva razana no miditry ny trano noho izany
dia ny fifalianareo sy ny fahasoavana miditra ho tokantranonareo dia mila mana discrétion manomboko zao ary satry ny araka ikorana sy ara ifety fa izao ny fiainana tsy tena hoe mahazaka amin'ireo fa ny fiainana mampialina tsy zakan'ny olona izay mety ho fahasoavana miditra ho tokonanao ka noho zany dia atao lesona ireny ho atsika rehetra koa hoe mila mitandrina manomboko zao hoe aizana nasianareo ny tongotrareo aizana nasiantsika ny tongotrsika manoloana an'ireny hoe fetifety sy lanonana ireny zay no zavatra de fond za tsy miditra ao anatin'le affaire le dossier anjaran'ny manam-pahefana sy ny mpanao fanadihadiana no manao zany fa ireo no mba hanairako ny sain'ny be sy ny maro sotra naritra ny antoko